saiky isaraka ny sain'ny olona moa zany za satria ny olona metratra foana hoe ikoto dia tena ina moa zany manenjika mpivavaka ikoto dia tena antikristo zao tsy zany le izy fa maninona moa zany ny mpitoro filazantsara ny mpitoro baiboly amin'ny gasy manana droit hitatataky isanandro manana droit na Facebook radio na taxi brosy na ny atrano na ny akabonenao mbola misy mandondona hitorana baiboly fa ny akoatr'izay tsy ho azony cause mihitsy fa ikoty zany dia anaovan'olona angaretana lava mangely lahy afaresy tamin'ny débat tsy maty mihitsy valalako kibo mihitsy zao dia lahy nataony latsaky lahy zao satria ina ny mahatonga zany mijera fa dia côte volondolo be dia be le izy ny antoliza dia tsy tanty misareo mihitsy ny anao remise en question mikasika ny baiboly tsy tanty le gasy mihitsy satria zareo pino be dia ninina débat tao le débat tao nge tamin'le bandery fa tellement le olona zany le zavatra tiany inona ihany zavatra tiany inona ihany no inony dia lazainy fa resy dia ina moa zany bombardena amin'ny compte volondolo sanandro amin'izay tsy resaka n'le izy tianjareo resy lahy dia avalonany aza miresaka n'intsony zavatra hafa resahana tsy hainy lafo avany zao potehana zany le olona zay mitondra ina moa zany fahazavatsaina scientifique fahazavatsaina cartésien dia aseho kely fotsiny anareo hoe aiza ho aiza ny fahaizan'ny olombelona amin'ny resaka siansa aiza ho aiza fahaizan'ny olombelona amin'ny resaka siansa resaka univers fotsiny resako ny avoako dia resaka jesosy 2 taona ve vo 2 taona tsisy vikana zany ny olona amina milliard 13 milliard d'année hitany azo sary azony ina moa zany manampahaizana sary amin'ny ina moa zany télescope James Webb na Hubble tamin'ny des années 50 efa nahitana sary isan-karazany nany amin'ny univers rehetra tany fahaiza manampahaizana efa tsy hitavanavana mihitsy amin'izao fotoana zao dia le tanora gasy dia mbola le baiboly veraka ny fikirana sy lazaina fa famarinana lazaina fa tenin'Andriamanitra eo mihitsy zany nge malahelo amin'le gasy tena taraiky be fa jereo fotsiny anaovako démonstration kely fotsiny nareo aiza ho aiza ny fahaizany manampahaizana ny vazaha amin'izao fotoana zao aiza ho aiza dia inona zay dikan'zareo 2 taona tsy nanana profy mihitsy mikasika an' Jesosy tsy zavatra hita mihitsy mikasika anazy zereo aujourd'hui. Préparez-vous, je vous la montre. Voilà. À première vue, on dirait une photo simple du ciel. Mais je vais vous faire voir que cette photo est beaucoup plus importante que tout ce que vous auriez pu imaginer. Elle nous vient du télescope James Webb et montre un minuscule morceau du ciel. C'est pas grand-chose à première vue. Mais pour vous donner une idée, cette portion représente l'équivalent de la taille d'une tête d'épingle tenue à bout de bras. Mais dans cet espace dérisoire, on ne trouve pas juste quelques étoiles. On y trouve des milliers de galaxies. Comme la nôtre, contenant des milliards d'étoiles et probablement autant de planètes. Et ça, ce n'est qu'un début. Cette image a révélé des galaxies si lointaines, si faibles, qu'elles étaient invisibles au précédent télescope, y compris Hubble. Jereo le sary teo sarina galaxie tany amina 4 millions de kilomètres any hita manampahaizana azo sary anarina profo zavatra mitranga any amin'ny formation d'étoile amin'ny 4 millions d'années any vita ny manampahaizana jereo ny télescope dia resaka jesosy ve 2 taona ve dia tsy ahitana ninona mihitsy momba azy tsisy ninona mihitsy nada resaka jesosy zany nada ny baiboly any mitatatata akoatra ny baiboly tsisy zavatra hafa afaka amin'ny resaka baiboly asa talmuda ny jiosy hoe misy sotra kely hoe jesosy nivolonay jesosy phrase anankiray na hoe isy historien hoe Setoane na Fabrice Joseph na Tacite historien tsy nahitany jesosy akory fa dia sina nanoratra anaty boky fa raha vao misy zavatra soatra kely zany miresaka jesosy dia tadiaviny ina moa zany ny teo ina moa zany zareo mpivavaka Bartolomeo io efa misy resaka jesosy io fa jesosy tsy fantatra ny sariny ahoana zany jesosy zao ny description tsisy peinture tsisy archéologie tsy fantatra hoe taiza naterahany jesosy ino moa zany le basilique de nativité io an'io ka tsy voaprovo akory hoe ito nateraka an jesosy le grotte
na le ina moa zany le fahasamina fahatesan'i Jesosy hoe tany amin'ny Golgota sy rehetrarehetra zany hatramin'izao dia mbola sujet de controverse. Tsisy ninina mihitsy momba an'i Jesosy, tsisy ninina. Jereo nareo zao afaka mampiasa n'olona télescope da afaka mijery tany amin'ny lasa tany, tany amin'ny ina moa zany firy 13 milliards d'années tany afaka maka sary ny télescope. Manana proof hoe io ny foronan'ny kintana, io ny foronan'ny tany, io ny foronan'ny masoandro, io ny foronan'ny rehetrarehetra zao. Fa tsisy hoe raty beboly de avy Andriamanitra de baguette magique tak de misy ny mazava de misy ny mazana tak de namboarina le olombelona, namboarina ohatr'izao. De nampalahelo an'andre le Adama de aloha asorina ny talaterana zany asiana namana de volavolaina. Tena mbola ngano ohatr'izany hoe ny olona fa tena technologie. Certaines d'entre elles ont émis leur lumière il y a plus de 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. L'univers n'était qu'un enfant. En un seul cliché, on vient de plonger en quelque sorte dans le passé, plus loin que jamais auparavant. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Cette image n'a pas été prise dans une région spéciale du ciel, mais dans une zone complètement anodine, choisie précisément parce qu'elle semblait vide. Et pourtant, elle déborde de galaxies. Alors imaginez, si un fragment aussi petit est aussi riche, qu'en est-il du reste? Et plus on regarde loin, plus on sent qu'en découvrir d'autres. À chaque pas, l'univers est secret comme s'il n'avait jamais de fin. Et c'est là qu'une question a commencé à me venir. Une question qui m'a hanté pendant des jours, des semaines. Jusqu'à où ça va? Est-ce que l'univers est infini? Est-ce qu'il a une limite, une frontière, quelque chose après lequel il n'y a plus rien, plus d'étoiles, plus de galaxies? Au fin fond de l'univers. Zao no manam-proof ny fisian'ny fiforonan'ny tontolo zao ny fiforonan'ny univers, ny planète any amin'ny firy millions de kilomètres any proof manam-pahaizana ary misy sary. De nareo de anatin'le baiboly zany zany jereo hoe ty Isaka, ty Isaia, so. Jereo sambotanitra mandeha any amin'ny lavitra be any firy kilomètres. Vita manam-pahaizana zany de anaprofo fisian'i Jesosy 2 taona ve de inona ny dikany amin'izany. De nareo de misy basé amin'ny baiboly, lazan'ny baiboly io tena marina mihitsy io. Ny ina moa zany ny mpaminany tena zavatra zany mpaminany marina daholo inona. Tsy zavatra fantan'ny mpaminany mikasika ny galaxie. Tsy zavatra fantatry ny mpaminanareo mikasika ny dinosaure 250 millions d'années. Tsy zavatra fantan'ny mpaminany. Tsy zavatra fantany mihitsy hoe misy fiara am'izao fotoana zao, misy fiara, hoe misy sambon-danitra am'izao fotoana. Tsy zavatra fantan'ny mpaminany mihitsy. Nefa raha mpaminany zany raha Andriamanitra miresaka aminy de tena hafa mihitsy hoe tena avoaka daholo rehetrarehetra io. Fa jereo ny olona zany no sambon-danitra io zao tany. Io tsy resaka soratsoratra fatany io fa tena proof. Misy sary, misy rehetrarehetra. On pourrait croire qu'on a parcouru un bon bout de chemin. Zao raha tany raha lazain'ny baiboly fa inona moa zany ny plate. Efa tany amin'ny Moyen Âge tany ry Copernic sy Galilée vao anaprofo hoe boribory io tany io e. Ary io tany io tsy ny zao tontolo zao no mihodina amin'ny tany fa tany mihodina amin'ny masoandro no ihodina amin'ny planète. De inona moa zany de le zao zany masoandro. De anaty baiboly tsisy resaka mihitsy na kely ahoana fandehana, ahoana zany planète zao, ahoana planète zao. Nefa raha Andriamanitra miresaka amin'ny zareo iny mpaminany reo de tokony hainy daholo rehetrarehetra io. Fa tsy zavatra fantany mihitsy. De lazaina fa satria misy arety mandringana. Ahoana mitsafatarareo isy arety mandringana ato ato. Zao ny olona. Jereo nge ny fahaizany ny vazaha Humain faible. Nous voilà désormais loin de la Terre, loin de l'orbite lunaire. Plus on avance, plus on se rend compte que ce que nous appelons le système solaire est un vaste désert. Et les astéroïdes sont autant de petits oasis perdus dans l'immensité silencieuse. D'abord, il y a le système solaire interne. C'est la région où se trouvent les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Dans l'Antiquité, on ne savait pas encore qu'il s'agissait de mondes rocheux. On y voyait des points lumineux errants qu'on a baptisés planètes. Univers rapide du Soleil porte bien le nom du messager rapide des dieux romains.
Vénus, Un la fil déesse de kilomètre. l'amour et de la beauté, est associée à cette brillante Un étoile du million matin et du soir, de kilomètres éternellement plus anana proche du ny soleil. manampaizana Lumineuse que proof toute fadana la planète. manampaizana Aujourd'hui, on sait que hitany manampaizana Vénus est un dia enfer. roa arivo taona dia inona dikany roa arivo taona ny jesosy Apparaît rouge à l'œil nu. mampalahelo Les mampahelo le anciens kasy voyaient le symbole du sang et des conflits. Mais la réalité est plus subtile, c'est sa surface oxygénée qui donne cette teinte carmin. En fait, elle est rouge parce qu'elle est rouillée, en quelque sorte. na À 2 millions de l'issue kilomètres Mars est déjà miala ny plus tany lointaine. 2 millions de Mais c'est kilomètres encore un monde voisin. hita hita manampaizana Notre fusée traverse la ceinture d'astéroïdes, un vaste anneau de débris rocheux. On pourrait s'attendre à un champ de cailloux dense, 3 millions mais c'est tout l'inverse. Même ici, la distance moyenne entre deux gros astéroïdes se compte en millions de kilomètres. Notre vaisseau file dans ce silence, croisant ça et là un bloc de roches sans nom. Cérès, la plus grande, est à peine une goutte d'eau dans un océan de vide. Au-delà, nous entrons dans le royaume des géantes gazeuses. Jupiter, l'emblème des dieux, la plus massive, est à plus de 5 unités astronomiques du Soleil. Chaque unité astronomique vaut 150 millions de kilomètres. La lumière met plus de 40 minutes pour faire ce trajet. Pour une sonde carrée, dia hidatehan'ny inona moa zany hidatehan'ny lincelle de turin hoe lamana amonosana an' jesosy iny avy dia gidragidra fa tena tsy marina ianareo tena ina moa zany 10 le datation de carbone 14 dia aleo nampiasa raha eo x dia eno tsy fiable fa zao nefa ny tena marina ina moa zany debily zavatra iny fa bon zao ny fahaizany olona dia tsy afaka anaprofo ve hoe nisy élément raha ohatra ka tena hoe namonosany jesosy marina miracle ny masiny Marie mivoaka zany dia mbola ino ny gasy hatramin'izao incroyable manam-pahaizana tsy miasa loha amin' jesosy io sy resaka rehetra zany foana satria efa fantatra zareo resaka debile io resaka fampiasorana fotsiny business ny Vatican io fa ny olona efa mitady zavatra lavitra be any amin'ny filmy ara-dame ihany zao ny zavatra hitan'ny olona. le cosmos est un désert noir parsemé de quelques perles brillantes. À ce stade, l'esprit nareo mbola mieritreritra ny saedena deo any an-dany tao zany misy andriamanitra be volombava be vazaha zay ny nareo ny olona efa aiza n'est que le premier palier d'un escalier Nice. cosmique sans fin. Il est temps de pousser plus loin encore. On est à l'entrée de l'espace interstellaire, un vide plus immense encore, où le vent solaire s'essouffle, où l'influence directe de notre étoile s'amenuise et où la gravité du Soleil cède peu à peu la place à celle d'autres astres de la galaxie. hainy olona fantatry olona any Chaque amin'ny dimension est semblable. 25 Pas de millions nord, pas de sud, de et kilomètres pas de any lumière évidente. hainy olona azo Le concept milasana même de voisinage dia hiverina kely eo amin'ny roa arivo taona eo ve jesosy eo ve la plus proche étoile à jesosy tsy zavatra fantatra mihitsy momba jesosy tsisy porofo tsisy zavatra azo resita mihitsy dia lambapaty ery ve hoe lambapaty hity any ny porofo zany ino tena nisy many zao misy lambapaty dia dila be À notre échelle, c'est inconcevable. Notre vue. zay zany tiako aseho hoe efa aiza sy aiza ny fahaizan'ny olona aiza sy aiza ny vazaha amin'izao fotoana izao dia ny tanora gasy ohatra ny dadozy olona mba mivoaka Madagasikara any fa tsy hoe olona averia Bekiry na hoe olona ria Besarampy fa dia efa olona mivoaka ty-andafy manana émission manana télé manana ino zany internet dia mbola le baiboly ve anaty baiboly io mivakina dia ino ny anaprofona fa nisy an'izao nisy an'izao zavatra lazain'ny baiboly zany fahaizany olona dia ahoana tsy ahafahan'ny olona anaprofo hoe taizy jesosy na taizy jesosy fa matoa tsy raha anaprofo dia tsisy nada zay indray aloha zany